Hetsiky ny vorona panorama tao TOAMASINA, ny votra ny tsy fahombiazan'ny fitondrana sy ny fandikan-dalàna. Mponina ao ambanja, tsy anaiky ny ametrahana ny compteur intelligent. Fahasalaman'ny reny sy ny zaza, 10 isan'andro ny vehivavy maty eo amin'ny mpiterahana. Manantitra ny arabo mba ampirarintso anareo tompo-kilasy sy tompo-vavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny famotona tao amin'ny Magoro Tanambao 5 TOAMASINA Androany ireo mpikatroka politika mitovy hevitra ireo izay nivorimo teny amin'ny panorama araka ny fahalalantsika azy. Fionana izay tsy tonga ho azy satria dia tsy afaka hitazapotsiny manoloana ny totonga ny fiainam-pirenena amin'izao ireto mpanao politika ireto. Ndeha ho arahantsika ametrany ny fanadiadiana hoentin'ireo namana MPS tany TOAMASINA. Magnifique Madagascar voaloha manokana dia redynamisation magnifique Madagascar ary fampitana ny afatra ihany koa sy tokony ampitaina ny faharoa dia fiarahana miaraka natao groupe panorama izay rahany atao politika maro samihafa izay mitovy firekevitra sy mitovy hevitra amin'ny fahitana ny raharaha politika amin'izao fotoana zao dia fanambarana ny hery fandrindrindra fanitarana ny olona sy fampahafantarana ny zava-misy marina izay tsy lazaina any amin'ny anao manjery avy aty amin'ny manohitra sy mpanohitra fitondrana amin'izao fotoana zao. Ny fahatelo farany zany dia fitafana mivatana amin'ny vahoakan'ny TOAMASINA fanombohana zao fa mbola isany toeny ahita maso ny fandravanana zany tiako any amin'ny foton'izany ary efa faheno zany izany hoe tao anatin'ny fibohana fibohana no nisy ny démolition tsy nampahafantarana ny groupe tico dia eto izahay vavolombelona tantara ary vavolombelona ihany koa ny zava-misy atya satria namelona zany mponina taty TOAMASINA zany tico zany ary lazaina foana fa hoe amorona asa mikely ananana ara-potehana ny asa ananany vahoaka eto teto TOAMASINA eto na amin'ny alalan'ny triple E zany na ireo fanomezana vahana ireo vahiny indrindra izay amin'ny tenany malagasy ary mpandraraha malagasy nompotena ny malagasy zany no famodika amin'izao fotoana zao. Nisongadina nandritra ny hetsika nisy ny mahakasika ireo lesoka maro mitranga eto amin'ny firenena izay manampirofo ny fahantrana lala mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny fanampotehana ny orinasa malagasy mamelona tokantrano maro anireo mpanohitra fitondrana toy izay mahazo ny orinasa TICO amin'ireo renivohim-paritany misy ny orinasa naorina Andriamatoa Marc Ravalomanana izay nametrahana Andriamatoa Guy Maxime fanontaniana manokana momba izany. Anangana orinasa etsero ny orinasa mandeha ary mamelona malagasy maro indray no akatinao dia rary ny vezana. Manontany anareo rary ny vezana? Dia omenao tombontsoa ny vahiny, dia omenao tombontsoa ny manodidina, dia ataonao toizanao ny kitranao trano ary loaranao mihitsy ny volam-bahoaka dia ampiasainao ny fahamehana ara-pahasalamana hitsetsefanao ny volam-bahoaka tompo-kilasy tompo-vavy tokana ihany fotoana izao tokony hitsanganantsika fotoana izao tokony hijoroantsika fotoana izao tokony handraisantsika an-tanana no avy n'ity firenena ity ka na iza sakana manoloana an'izany ary sakana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao sakana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao tsy afahantsika mimetraka amin'izany. Tepokira lehibe nanaovan'ireo rehetra nandray fitenenana famakiana-batsilana nandritra ity fotoana ity ny fanitsakitsahana na lam-panorenana miverimberina tamin'izao fitondrana izao izay hitantaratra sy mbola mitohy amin'ny fifidianana loholo Madagasikara ka saina tao amboletra ny 12 Desambra eo. Tsy ny ahasony firenena sy ny vahoaka no mahamaika izao fitondrana izao hoy ny senateur Fidy avy tao anatin'ny faritany TOAMASINA. Ny mahasoa ataony afara fa ny mahafinaritra safidiny mialoha zay zay problème fitondrana ty ny mahafinaritra aloha zay vao ny mahasoa azafady tsy maneky an'izay raha mbola eto mandrapataperany mandanay zay tsy haneky an'izany. Mazava ny hevitr'izy ireo hatreto dia tsy hanolotra kandida lohala ary tsy handray anjara amin'ny fifidianana io ihany koa ireo mpifidy vaventy ao anatin'ireo atoko politika mpanohitra mivondrona ao anatin'ny panorama raha mbola iziriziry amin'ny fandikan-dalana ataony ihany ny fitondrana. Mazava ny position anay ato amin'ny vondram-panorama na ny collectif ny parlementaire tsy misy mandray anjara amin'ilay fifidianana loholona zany izay aty. Tsy fandraisana anjara anankiroa
tsy fandraisan-jara voalohany dia tsy manana zany zay candidat tsy manolotra mihitsy candidat dia avy teo fanoherana ray zay faharoa dia zahay manana an'ilay grands électeurs amin'ilay endriny tsy ampy io zany hoe manana maire zay manana zay conseiller fa ireo maire sy conseiller nareo koa zany tsy mandeha mifidy reo mpifidy ao zany raha forcen zareo isy le fifidianana dia IRD sy zay miaraka amin'ny IRD ihany ka raha ohatra misy milaza anazy ho mpanohitra any ka mirotsaka ao anatin'io mpisandoka zay fa mpanohitra matoa hitanareo miaraka eto zay ray lataba ray toerany ray seza androany dia io zay io mivondrona io mivondrona ao anatin'le vondrona raha feno tsara nisan'ny mpifidy lehibe sy zay ny antony tsy andraisana anjara amin'le izy le mpifidy lehibe tsy ampy mbola mila mpanolo-tsaina party io mbola mila mpanolo-tsaina mifaritany mila lehibe mifaritra lehibe mifaritany raha feno zay ka lefa io fenona mandray anjara zay ary zay samy teny fa na ny atsasa manila ny olany ary avy teo fanoherana fa fatahorana zareo an'izay ngeny tsy amenony an'le mpifidy vaventy dia lazainy fa zay indray no matahotra fifidianana zahay tsy naman'izay mpandika lalàna zay ataovy mazava zay fa raha ohatra ka arahana ny lalàna dia ndao fa tsisy mifampifezaka eto tokony anao fifidianana solombavam-bahoaka izy nandray anjara zay anao fifidianana be ny tanàna izy mandray anjara zay ka zay resaka loha olona ve ny ampiforotra tsisy resaka fatahorana mihitsy io fa fanajana lalàna no antony tsy andraisana anjara hoe tsy feno mpifidy vaventy dia tsy mandray anjara ny avy aty amin'ny fanoherana tsara ny manamarika fa misy ny fandarana manokana momba ny hetsika nataony mpanao politika mitovy hevitra tany TOAMASINA iny eto amin'ny fahitalavitra MBS amin'ny valo ora sasany alina fa nandritra ny fitsidihana sy ny fanadihadiana nataony mpanao gazety ny fahitalavitra MBS tany amin'ny faritra avaratry ny nosy no nandrenesana tetsyteroa fa dia mijaly ny vahoaka any amin'izany toerana izany maro ary tsy voatanisa ny fitaraina amponina nanao fanadihadiana Germain Nomenjanary teo amin'ny sary ny tahiry ny aina ranary ny irina raha tiana ny anana firenena vanona sy androso dia ny mpitondra no tokony hofitaratra ho an'ny vahoaka voalohany fanambaniana ary fanaovana tsinotsinona hoy ireo mpanakanto any amin'ny faritra ny fihetsika nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny amehana ara-pahasalamana ankoatr'izay dia vahoaka malagasy ihany koa ny any amin'ny faritra ka tsy tokony ahilika sy avakavahana amin'ny sehitry ny fanampiana midika fa tegna hoe fagnambanimbaniagna zany izy magnambanimbany zay avekeo anefan'izay atony hoe izy na dia filoham-pirenena zany fa amin'ny maha filoham-pirenena azy zany tokony hoe mba hainy zany mitsindro ny andagny senkilany fa fagnavakavahana ny ataony misy ny artiste omena le maventy eo akaikiny fa le zay lavidavitra azy rehetrarehetra zany tsisy nomena tsy mandeha araka ny tokony izy ny fitantanandraha rampy-pirenena mbola tsy fahavaratra akory dia tahaka izao no fahampotehany lalana ahina ny ampitokamonina ny faritra raha mitoy izao zava-misy izao pokaty avokoa ny fampanantenana sy ny velirano izay nataony ny filoham-pirenena miazo ny lalam-pirenena fahaenina iny ho iatrany ireo sendra anay taloha zany 12 heures de temps novanay io ambanja Tananarivo miala enina maraina tonga ary amin'ny Tananarivo amin'ny enina hariva nefa zao efa any amin'ny 20 heures de temps zany matory any andalana any tegna manahiragna be fa somary mampatsiaro ny taloha ihany eritreretinareo ny mpandeha ray mpivatra ray mandeha mandany 20 heures de temps amin'ny lalanao zany hoe zany 20 heures de temps multiplié par 360 jours agnatin'ny taogna raiky zegny firy zany ny fotoana lany mpivatra ray aizany ny fampandrosoana amin'izany fa mbola ijalana any amin'ny faritra avaratry ny nosy intsika ho ao amin'ny faritry Antsoy fantatra amin'izao fotoana izao fa tafajoro ny rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ao amin'izany distrika ny Antsoy izany dia ho fantaritsika momba an'izay miaraka amin'ny Germain Nomenjanary sy tahiry ny aina ranary ny irina ny tsy fandriam-pahalemana ny anoanana ny ara-tsindalana samy olana sedrain'ny mponina ao amin'ny distrika ny Antsoy avokoa amin'izao fotoana izao nanomboka ny taona 2024 hoy ireo mponina no nahitana io olana io ka hatramin'izao tsy hita izay tena fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra manoloana ny olana izay sedrainy izy ireo io ny dina be izay isany miady amin'ny alatromby tsy eken'ny fanjakana raha ny fanazavana aleo fikambanana lehibe saboha joro tsy fandriam-pahalemana tompoko zavatra mampifitrotraka
atao amin'ny faritry Sofia ary tsisy zavatra mandroso raha tsy mandry ny tany. Filoham-pirenena ampirinasa zany nanao hoe misy fahariana zany alefa ty aminareo amin'ny faritra Sofia. Ny vahoaka maro zany no voafitika tam'izay zavatra zay hatram'izao ka hatram'izeo tsy mbola tonga zany fihariana zany nefa taratasy maro zany no nampirodirodoana vahoaka madiniky eran'ny fokotany eran'ny commune. Zavatra eta lasa miafy ny daholo eto firenena tsy misy manga ny fitantanana ny firaisam-pirenena tsy misy hatram'izao. Manoloana izany dia nijoro ny RMDM ao amin'ity distrika ity ny zoma laza teo ny lano filoha ny mitarika an'izany RMDM eto amin'ny faritra Sofia zany dia Clermont Bitaine, ny filoha-lefitra Bezara Harmanana. Rosony di ary tsy emitra amin'ny fijoroana ho an'ny tanindrazana ny RMDM sampana antsoy. Ho atsika ny tanindrazana, atsika ny tompony, vonina hiasa zahay, vonina natateraka didy zahay ho fanarenana ny firenena. Indrindra ny fanatanterahana ny tanjona hikambanany RDM eto Madagasikara. Fa tsy diso anjara amin'izany fitsanganana ny rodobe mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM zany ihany koa ny tao amin'ny tanànan'ny Nosy LOHOLONA satria dia tafatsangana somatsara izany RMDM atao Nosy LOHOLONA izany. Mazava tsara ny foto-kevitra dia ny tsy fanekena ny fitondrana ny firenena any amin'ny tsy hizy satria dia ny tombontsom-bahoaka hatrany no tokony hompanjinina izany. Germain no menjanahary no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny tahiriny aina ranary ny irina. Raha vao miresaka ny tanàna ny Nosy LOHOLONA dia ny sehatry ny fizahantany no tonga ao an-tsaina avitrany. Tsy ho sehatra io ihany anefa no misedra olana amin'izao fotoana izao fa ny olana hatrehon'ireo tanora ao amin'ity distrika ihany koa dia ny tsy fanananasa izany. Pokaty ny fampanantenana amorona asa ho an'ny tanora izay ndradradradrainy filoham-pirenena tao amin'ity tanàna ity. Io maro zany tsy manana asa ty sortant mandeha mianatra Tananarivo, Antsirabe, Mahajanga, Tamatavy amin'ny province afaka mahazo diplôme bakagny tonga ty tsy manana asa. Ankabeazan'ny commercial tia Nosy karany ro magnafitra entana jiaby avy agny ivelany ro mahay prix tiandro atao fa tsy zakany vahoaka vola fa tsy isy ro mpitondra fanjakagna eto zao ty nata ro marary tsy masaky mandeha amin'ny hôpital B fa ro mandeha ivelany na mandeha Tananarivo. Etsy ankilany dia fantatra ihany koa fa manjaka ny fanomezana tandy ho an'ireo teratany vahiny ao an-toerana. Isan'ny nanaitra ny masony rehetra ny fanesorana ny saritanin'ny Madagasikara ka navadika ho rano toy izao. Inona no antony ho ireo mponina? Taninay Nosy ty dia amiagna vahiny, amiagna vazaha, amiagna karany tsy kenay io. Orinasanay tsy avela misokatra sirama, pêcherie sy ny namany. Hatramin'ny ela zay fa niady foana ny hoe zao ny tokony atao. Ohatra amin'izany ny volamena tsy mahazo miboaka eto Madagasikara fa tokony atao ao amin'ny banque centrale mba i-constituer réserve pour garantir la monnaie malagasy. Ahoana tsy mety tanterahina io fa ny mpitondra ihany no manao ny trafiky ny volamena sy ny sisa. Ka zay mahatonga zay mitsangana amin'le fanoherana satria tsy mety le fitantanany fitondram-panjakana amin'izao fotoana ny raharam-pirenena. Ny alakamisy teo no nijoro tamin'ny fomba ofisialy ny RMDM ao an-toerana. Voafity ho filoha tamin'izany Andriamatoa Joseph Iolanda izay efa loholona teo aloha. Amin'ny anarany Andriamatoa Marc Ravalomanana, filohan'ny rodobe ny malagasy ho an'ny demokrasia eto Madagasikara no itsofana rano mba vita ny adidy sy andraikitra zay nankidina taminy izy ireo. Amin'ny anarany bureau national no ametrahanay azy ireo koa amin'ny fomba ofisialy fa tafapetraka ara-dalàna ny RMDM eto amin'ny distrikany Nosy. Fa toy ireo toerana maro eto Madagasikara izay misedra olana eo amin'ny fiainana andavanandro dia
anisan'izany ihany koa ny ao amin'ny tanànana Ambanjao miena ny asa fiariana izay miteraka fitotongana ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Ankoatr'izay nefa dia misy ny olana hafa izay sedrainy ny mponina ambanja manokana dia ny fanapahan-kevitra izay napetraky ny jirama. Inona ara ny tsara ho fantatra momba an'izay? Germain no menjanahary no mitatitra amin'ny vaovao sary ny tahiry ny aina raro ny irina. Ankoatra ny ara-tsindalana miazo ny tanàna ny Ambanja dia isan'ny olana mampikaikaika ireo mponina ao amin'ny renivohitry ny kakao ity ny famatsiana herinaratra. Tsy mandeha araky ny filan'ireo mponina ny tolotra omeny ny orinasa jirama azy ireo. Kanefa tsy sasatra mitaky fanavoazana fifanarahana amin'ny vahoaka ity orinasa ity. Hatramin'ny moaly maheratsika malala fa tsisy jiro eto, tsisy rano. Hatramin'ny moaly folakandra isika miteny zao fa c'est-à-dire zay fa moatra ny 24 heures io zany tsisy jiro, tsisy rano eto amin'ny tanàna Ambanja voalaza fa hoe tsisy gasoil zany no jirama. Jirama koa zegny aty Ambanja aty ampiasa compteur intelligente zay. Io ma compteur zay apetraka ary amin'ny poteau alefa amin'ny carte. Nefa amizao fotoagna zao zegny manahiragna ny vahoaka zegny tsika anaty fahasahiranana io. Ny fombanay aty zegny fa miasa yaourt magnano menuisier avorovory le volavola kely igny amin'ny farany volagna zegny magnefa le facture ny jirama. Fa raiky ty zegny contreur an'zegny. Alohan'ny ampiasa zegny dia fa ninty mampiasa mividy le carte. Ohatran'izay zegny zavatra manahiragna ny vahoaka aty. Le vahoaka aty zegny somary tsy agnaiky ny fampitrahagna io compteur io. No mampifisin'ireo mponina izay sendranay raha niresaka momba io compteur intelligent io fa tsy tokony ho sahiranana intsony ny vahoaka izay efa ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana izao. Fanapahan-kevitra mampijaly vahoaka hoy izy ireo ity oraisy ny orinasa jirama ity. Nilaza moa ireo mponina fa tsy anaiky ny anatanterahana io fanapahan-kevitra io ao antoerana. Andrasana ny toy ny vaovao. Eo amin'ny vaovao ny resaka androm-panjakana dia efa maro ny fanehoan-kevitra izay nasehony maro momba ny hanaovana ambiletra araka ny fahitany besin'ny maro azy ny fifidianana loholona amin'ny 2 Desambra ho avy izao. Momba izay indrindra dia maneho ny heviny ny mpahay politika sy ny olom-bofidy ihany koa izay sendran'ny fahitalavitra MBS. Andeha arahantsika ny momba an'izay ho tanteriny nomena Andriamana Misata sy Mathieu Prince Trankanloy. Miazakazaka tanteraka amin'ny fakana ny fahefana feno ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Hita taratra amin'izany ny fifidianana loholona izay atao letrezana ary mandika ny lalam-panorenana. Maro be anefa ireo zavatra andrasan'ny vahoaka amin'ny fitondram-panjakana toy ny fijerevana ny sosialy sy ny toe-karena izay tena potika tanteraka vokatry ny valana entina. Hitantsika sao tena tsisy ohatry fa tena vitsy dia vitsy ny kandida amin'izao fa ny mpifidy vavety, ny mpifidy lehibe zany ny mpanohatra rehetra, ny grands électeurs dia tsy fidy koa tsy anjay anjara ao anatin'io. Midika an'izay dia aloha izy menakavy ihany ny ao dia hianjaka irereo izy dia ho afa-baraka eo anatrehan'ny comité international sy zao tontolo izao. Zany hoe sady tsara dalàna io no tsy aradrariny ao anatin'izay. Ao anatin'izay koa tsy mahaliana ny vahoaka sy ny mpanao politika satria tsy lara-pahamehana zany. Satria ny olona izao ny vahoaka dia ao anatin'ny crise tanteraka. Mamaika ny olona izao dia ny fiariny, ny fambolena, ny fidiran'ny mpianatra zao, ny fourniture scolaire izay lafo dia lafo, ny fahasalamana. Zany zao mamaika ny vahoaka, ny sosialim-bahoaka no mamaika azy fa tsy zavatra atao amboletra tahaka izany. Koa ny crise amin'izao zany dia tsy crise ara-toe-karena fotsiny, tsy crise ara-sosialy, tsy crise ara-politika ihany fotsiny fa eo koa zany ny atao hoe crise de leadership izay hita amin'izao fotoana izao, crise de résultat, tsisy résultat mivaingana azo ary ny crise de contenu koa zany dia ao anatin'izay rehetra izay. Izay mahatonga ny RMDM sy ny groupe panorama amin'izao fotoana izao mitety faritra rehetra isaky ny district, région sy ny commune manazava ny vahoaka ny tsy fetezana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ary manakaiky ny vahoaka mba miteny marina satria lasa tompotrano ny vahoaka ary lakiloso totokana noho ny vahoaka amin'izao fotoana izao.
fa andeha hoany amin'ny faritra atsimony Madagasikara kosa isika amin'ny vaovao manaraka satria dia araka ny efa fantatro maro mamerindray ny kere eo ihany koa ny tsy fanjary-tsakafo tsy afaka jerena fotsiny amin'izao izany tranga-javatra izany satria malagasy izay praitandrazana no eto Madagasikara ary akoatr'izay ary anisany tena mampalahelo dia misy ny trangana fahafatesana no ny kere maneho ny heviny ihany koa ireo olom-boafidy solon-tena-bahoaka manoloana an'izany toe-javatra izany nomena Andria Manamsata no mitondra vaovao amintsika teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Olona manodidina ny Amanahivony eo no tratrany tsy fahampitsakafo any amin'ny faritra atsimony Nosiny. Ankizy amanjatony no mamoy ny aina isan-taona. Aiza ho aiza nefa ny fitsinjovan'ireo olona izay miaina ao anatin'izany isan-taona. Tadidio fa ny président Valamana tamin'ny tondrany dia nanana politika mazava mihitsy amin'io fanjary-tsakafo io satria hitantsika fa nisy cantine scolaire daholo isaky ny sekoly mpanjakana teny amin'ny EPP reny ny sakafo daholo ny teny atsimo ary nisy koa fiara-miasa tamin'ny bailleur izay nametraka izay politika mazava ho an'ny fanjary-tsakafo ary hitantsika koa fa nisy ny tetikasa lehibe izay reny renirano betsaka any atsimo reny sahala amin'ny Amandrare sy ny sisa zany izay anampidirana barazy sy rano fisotro dio ho an'ny vahoaka any atsimo saingy indrisy moa no niala teo naongana teo ny président Valamana tamin'ny 2009 dia tsisy atao hoe continuité de l'État izay manahirana ka eto dia milaza fa tsy hoe amorona projet vaovaonao na tetikasa vaovao ianao no atao hoe miasa ny tena olona mahay mitondra dia manatanteraka izay zavatra nataony teo aloha dia iny no tohizana izany atao continuité de l'État izay no tokony atao fa anao tetikasa vaovaonao dia lany amam-bolana maro amataona maro indray anangana ny fotsiny ianao dia izay indray ianao vao anao an'ilay stratégie dia lany andro ety ao anatin'izay naninona izao fa nanana heritreritra an'izany tokony voateo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009 dia efa nanohy izany politika izay napetraka ny Flora Valomanana sy ny mpiara-miasa amin'izay zany ao anatin'izay. Fa iresaka momba ny tontolo ny fitaterana kosa isika olana tsy mety miravina hatramin'izao izay efa nitrangana andritra ny fotoana maro ny nantsona hoe fanavaozana ny fomba fiasa eny anivony ireny toby fiantsonany ireny isan'izany ny ery amin'ny Maki Andotapenaka inona ary ny zavatra mitranga ary tsara ho fantatry ny besinimaro Mirado Rabenjamina no hitondra fanazavana momba an'izay teo amin'ny sariny Mathieu Princy. Nandritry ny amiana ara-pahasalamana sy ahatra anisan'ny gazana ny fitaterana ny aritra ny mafy sy ny sitraka ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Caisse unique eny mahafinaritra ihany ilay izy fa tokony tsy hisy tsomo kosa le fakana vola any amin'ny sisiny zany fa rehefa hoe natao unique ilay izy zany dia tokony centrena eo daholo dia mba manaraka izay fandaminana izay ny olona rehetrarehetra dia raha mahita ny tombontsoa azo avy aminy avy eo. Izay aloha zao avy any ambanivohitra dia hitana efa mety mihitsy ilay caisse unique mba tsisy mpanera mba miantsoantso fa ndoavam-bola tsy milahatra fa mandeha amin'ny ara-dalàna tsara. Tsisy mikorontan'entana tsisy misavitsavika vetivety ihany dia vita ilay izy. Caisse unique mety aminay ina mahatonga izy io maloto mety aminay tsy ela be ny tamin'ny ore fretsy mio ara-dalàna tsara. Paikady vaovao nanamora ny fahafahan'ny tsiraray mifamezivezy ny caisse unique. Hatramin'ny nametrahana ny caisse unique aloha zany hatreto dia tsy nisy ny fiovan'ny sarandalana zany fiakarany aloha zany vao fetateraka 100 isan-jato ny fidinany mbola netanana mpanjifa ihany hoe indraindray mantsy mety mbola misy tsefatsefany eny hoe amerena ny sasandray le mpanjifa aokatsika tsy ho zatra an'izany fa rehefa hoe io ny sarandalana dia tokana fa tsy isika mpanjifa indray no mizatra n'le guichetera mampidina an'le frais. Eo amin'ny vaovao sosialy kosa mahakasika manokana ny vehivavy dia raha ny taremarika mivoaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia mbola anisan'ny ahitana ambony ny vehivavy maty eo am-piterana vehivavy malagasy no tinambara amin'izay tsy azo jerem-potsiny izany toe-javatra mampalahelo izany ary izay indrindra no natonga ny eo amin'nivon'ny fikambanam-behivavy eto Madagasikara na ny CNFM nitondra ny fahitany izany raharaha izany ary tsy miteny fotsiny fa nitondra ihany koa ny vahaolana satria azo soroana izany toe-javatra izany raha ny fahitany azy ndeha ho rahantsika ny momba izay fanadiadiny mialy raha hary nombana.
mbola olana siadrain'ireo vehivavy malagasy indrindra fa ireo izay mitondra voaka ny fahafatesana eo am-piterahana araka ny atotanisany voaka farany dia fantatra fa vehivavy 10 isan'andro manerana Madagasikara no tratra n'ity tranga ity antony maro no mahatonga izay fahasarotana ny fitondrana voaka ka miafara ny fahafatesana izay antony voalohany ny tsy fahampian'ny tobim-pahasalamana maimaimpona misahana ireo vehivavy be voka eo ihany koa ny fitondrana voaka aloha loatra ka tsy tomombana ntaova ary mahatonga fahasarotana miafara amin'ny fahafatesana ao ihany koa ny fahalaviran'ny toeram-piterahana ho an'ireo izay mipetraka any amin'ny toerana somary ambanivohitra ho an'ity fikambanam-behivavy ity dia ny fanapariahana ny fandridram-piterahana no vahaolana voalohany anenana izay taha-pahafatesana izay tokony hanaovana ezaka manokana ireo faritra izay tena ambany ny fampiasana ny fandridram-piterahana ny famaroan-jaza teraka dia mampitombo ny alehibe ny mety ho fahafatesana ireny eo am-piterahana satria eto amintsika dia anisan'ny tena mbola loza mitatao ny fahafatesan'ireny eo am-piterahana mangataka koa izahay mba hisy ny fepetra manokana ho raisina amin'izao fotoana fameana ara-pahasalamana izao momba ny fahafahan'ny vehivavy manantona ireny tompy fandridram-piterahana ireny mba hisorohona ny voka tsy niriny sy eo amin'ny vehivavy sy ny tanora. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa dia herinandro sisa dia gadona ny fotoana izay hiatrehan'ireo ankizy tanora eto Madagasikara ny fanadinana bakalorea manoloana ny amehana ara-pahasalamana dia misy ny fepetra izay anapetraka ahafahana miatrika an'izany fanadinana bakalorea eto Madagasikara izany ndeha ho arahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay fanadiadiny mialy raharinombana sary ny Manorandre Malala. Araka ny fanambarana nataon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tao amin'ny pejy Facebook-n'izy ireo dia afaka manatrika ny fanadinana bakalorea ireo mpiadina voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus ka tsy misy soritra-retina. Ao anatin'izany anefa dia mila mampilaza faran'izay aingana ny lehiben'ny tompom-panadinana izy ireo satria ho atokana efitrano mba ho ahafahany miatrika ity fanadinam-panjakana ity. Ankoatra ny fepetra efa mahazatra toy ny isa-taona, ny amin'ny tsy maintsy hitondrahan'ny mpiadina taratasy mpiantsoana, ny carte d'identité scolaire, ny karapanondrom-pirenena na ny kopina haterahana dia isan'ny fepetra vaovao napetraka ny ministera ny mikasika ny ora fiantsoana ireo mpiadina. Naroso adiny roa mialohan'ny fanombohana ny fanadinana mantsy io fiantsoana anarana eny amin'ny foibe-panadinana io raha adiny iray mialoha izany teo aloha. Anton'izay fanovana izay na ny voalaza ny fikenokenonana ny fanajana ny fepetra momba ny coronavirus toy ny fanasana ny tanana, ny fizahana maripana ireo mpiadina sy ny mpikarakara ny fanadinana ary ny fanaovana ny gel désinfectant. Isy ihany koa ny famindrahana ranom-panafody ireo efitrano-panadinana alohan'ny andraisana ireo mpiadina. Antony iray faharoa ihany koa ny irosoana ny amin'ny mety ho fahatarana ny fanadinana. Raha ny salanisa no resahana dia mitotaly 7,774 sy rahetsy ireo mpanala fanadinana bakalorea manerana Madagasikara. Foibe-panadinana 7,700 no handray azy ireo amin'izany. Mitsinjara toy izao io salanisa io. 7,707 no isan'ireo mpiadina ho an'ny faritany Antananarivo izay itsinjara ao amin'ny foibe-panadinana miisa 520. 7,703 kosa ny an'ny faritany TOAMASINA ka foibe-panadinana 420 no handray ireo mpiadina. 7,723 no isan'ireo mpanala fanadinana ho an'ny faritany Fianarantsoa ka 420 no isan'ny foibe-panadinana. 7,707 no isan'ireo mpiadina any MAHAJANGA izay hiatrika fanadinana amin'ireo foibe 150. Ho an'ny Toliara indray dia 1,709 no isan'ny mpiadina ary 3,50 no isan'ny foibe-panadinana. Ny faritany Natsiranana no mamarana azy izay ahitana mpiadina 1,713 mitsinjara ny foibe-panadinana 720. Amin'ny ankapobeny dia voalaza fa mizotra mpilaminana ny fanomanana ny fanadinana bakalorea izay ho tanterahana ny 7 ka hatramin'ny 7 Oktobra ho avy izao. Mola izany amin'ny vaovao-ny fampianarana ihany isika saingy ho any mahajanga kosa satria dia miatrika olana amin'izao fotoan'izao ireo mpampianatra ECD sy ny vacataire any Mahajanga any. Samy mamonjy izay ampanao gazetiny ny fahitalavitra MBS any Mahajanga no mitatitra ny vaovao amintsika momba an'io.
mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao ny sampanary teknika sy ny fampianarana arakasa eto Mahajanga tafiditra ao anatin'izany ECD sy ny vacataire 2010 ka hatramin'ny 70 volana izy ireo no tsy nandray karama ankehitriny ary misidra olana izao ao anatin'ny izany resaka arabola sy ny karama izany fanampanazavana manoloana ny olana ny ECD sy ny vacataire ato amin'ny lycée technique io ihany koa ireo district namana noho ny maha-présidentena moa izay voafidy voateo ny joroako eto mpinaminy fiterainana ho an'ireto namako sy zahay ECD rehetrarehetra dia ny fandoavana ny karama izay tsy azo dia apodika indray momba an'ilay karama mba tsy atao ray volana tsony ry atoko hoe mba tsy hany ray volana tsony izay satria efa nona efa mosary efa marefo tanteraka zahay satria zahay ireo dia miasa avy hatrany 8 heures par jour aty ampiasana hatrabo zao tamin'ny confinement zay niasa foana ao anaty bureau ka mangataka aminao andrama tofoloha mety efa aminao mihitsy zao zavatra zao na azo lehilahy faladia re tsy maninona zany fa noho ny olana mahazonay dia mba vahaolareo re tompo izao olana mahazonay zao araka ny fantatra teto dia 90 volana ny Mahajanga voalohany tsy nandray karama 70 volana kosa tao Marovoay 90 volana Mentrano 90 volana Mefatanana ary 90 volana avy Amboaty Boiny ao anatin'izao fitakena zao ary dia misy ny antsonjay mahazo azy ireo le zavatra tena misy marina rehefa ivory zahay any hevitra amin'ny zavatra marary anay dia tsy mahazo mivory satria milan'izany taratasy fangatandanana ampivory ato zany tena kanefa noho ny mampampianatra ny tena sy miasa ato amin'ny enseignement technique zay ny tsy hitarika greve fa ilazany zay marary anay iarana be somaro fa tsy hoe anao hoe banderole na hoe anao inona fa mba aneo hevitra fotsiny miaraka amin'ny namana zay mikasika an'izay manambady amanjanaka avokoa izy ireo ary efa mipaka anaty filany mihitsy aza ny tsy fisiny tao anatin'izay ray taona sy volana tsy nandrasana karama izay ny ainana aloha dia tena avy an'le obolana hoe volana ozatra ny fiainana satria tena marary satria tongotra vakivaky izy ty sady marary mamenatra ao ny trosa mety teny hoe maninona nareo velona foana ny aina tamin'ny trosa tompoko fa amin'ny vaovao avy any ivelany kosa hoentina amintsika amin'ity alina ity dia misy ny fandaminana amin'ny fanomezana fanampiana an'ireo sahirana amin'ny tanàna maro any Frantsa any dia hoarahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay hoentin'ny Ravo Razafy-Mahenina sy Andry Rakotomalala nandritra ny vanim-potoana iray tokony enim-bolana teo navitana mbola legioma 10 taonina ho an'ireo sahirana ny fikambanana iray tao Nantes tao anatin'ny fihibohana no nanao ny hetsika ny fivondronan'olona 50 isa atany amin'ny faritra varitra sy taopo voatany ny toerana fambolena ny commune sy toerana 2 amin'ny 10 hafa no nambolena ireo karazana legioma izay nambolena tamin'ny toerana 2.5 hektara ny volana jolay sy ny volana oktobra ity moa no nioto ny vokatra ny olona tany an-toerana ireo fikambanan'olona ny amin'ny toerana sahirana no nizarana maimaimpona ny vokatra misy ihany koa ny ampahany omena ny fikambanana hafa izay mizara ny fanampiana manodidina 540 mahery ny olona hisitraka izany noho ny covid-19 sika niompana tamin'ny legioma ny sakafo ny 1.7 mponina tao Nantes tapaka raha teo ny lalana efa nanomboka tsy hita teny an-tsena ihany koa ireo sakafo hafa ankoatra ny voankazo sy legioma tapaka raha teo ny lalana ary efa nanomboka tsy hita teny an-tsena ny sakafo ilaina amin'ny andavanandro ka voaterina nanapa-kevitra ny fikambanana ny mba hanampiana ireo sahirana tsy hijanonatra eo moa ny hetsika toy itony ny tompona andraikitra Anko no netsika namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS tamin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany mankasitraka tompoko